Zany amin'ny favakisana fasana tetsy Ambohimanga kely iny fa amin'ny fifandraisana amin'ny vahiny kosa indray dia andao tsy ho elan'ny Madagasikara. Andriamatoa Luc Zaner mpanolontsaina amin'ny serasera sy ny raharaha ara-kolontsaina eo anivony masovoan'ny États-Unis eto Madagasikara rehefa navita iraka nandritra ny 3 taona. Io tolakandro ary dia nomena ny marim-boninahitra officier de l'ordre national malagasy ity diplomaty amerikana ity. Nomena marim-boninahitra officier de l'ordre national malagasy androany tolakandro Andriamatoa Luc Zaner mpanolontsaina amin'ny serasera sy ny raharaha ara-kolontsaina eo anivony masovoan'ny États-Unis eto Madagasikara rehefa navita iraka nandritra ny 3 taona. Nandritra ireo lahateny fandringasana dia samy natsapa na ny minisitry rambahiny malagasy Ramatoa Beatrice Atala na ny ambassadeur américain Andriamatoa Robert Yamate amin'ny asa vitan'ity mpanolontsaina amerikana ity teo amin'ny fampiroboroboana sy ny fanampiana izay sehatra ny kolontsaina sy ny serasera izay teto Madagasikara. Ny fametrahana ny fitoerana kolontsaina amerikana ny Tanjombato, ny fampiroboroboana sy ny fanomezana sehatra ny tanora malagasy na koa ny fampifandraisana ny hetsika maro samihafa nentina amin'ny ady amin'ny fanondranana tsokosoko ireo harem-pirenena malagasy sy ny ady amin'ny kolikoly. Maro ireo zava-nitranga ny marika ity mpanolontsaina amerikana ity nasaingana sy ny tena manokana ny lafin'ny fanomezana sehatra ny tanora sy ny lafin'ny demokrasia. I think that the success of our Young African Leadership Initiative Fellows has been the real highlight. I think we've selected some real up-and-coming stars of Madagascar's youth for that program, and I'm very proud of that. Zay nafana ny safidia tanora malagasy ny santena sangany ary ny santena hoe hoavy ny firenena nandray anjara tamin'izany ny solitena ny firenena. Marina fa anisan'ny mampiroborobo ihany koa ny fanohanana ny mpanao gazety tamin'ny lafin'ny fampiofanana teny anglisy sy ny fampiofanana amin'ny asa fanaovana gazety. Andriamatoa Luc Zaner, Ramatoa Denise Robin Welsh no andray ny toerany mpanolontsaina ara-kolontsaina sy serasera eo anivony masovoan'ny États-Unis eto Madagasikara.